Rehetra iraisam-pirenena momba ny fankalazana ny andron'ny télécommunication sy ny société de l'information dia maneho ny tokony fampitovian-jo ny olona rehetra ao anatin'ny firenena mandritra ny fanovana makany amin'ny numerika. Ny ministère misahana numerika eto Madagasikara dia manana hetsika maromaro sy tetikasa maromaro fanatanterahana an'izany. Isan'izany ny fanaovana manaraka ny toetrandro ireo lalàna mifehy ny numerika. Isan'izany ny fampisitrahana ny olona ny formation ahafahan'ny olona mampiasa ny numerika. Raha songadintsika manokana ny alphabétisation numérique izay tena mbola maro anisa no mila an'izany eto Madagasikara dia misehatra momba an'izany ny ministère misahana ny numerika amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovana toy ny tikbus izay bus mitety ny vohitra sy ny tanàna indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha hetsy isa-taona no misitraka an'izany ary ny 700,000 zany dia vehivavy avokoa. Eo ihany koa ny hotspot izay apetraka maimaim-poana mba ahafahan'ny olona tsirairay manana ny finday misitraka an'izany internet izany. Valo hetsy ny vahoaka misitraka an'izany maimaim-poana isa-taona ary 700,000 ihany koa ny vehivavy ary 800,000 olona izany no tanora. Eo ihany koa ny fampisitrahana ny vahoaka ny terminaux numérique izany hoe ireo fitaovana ampiasaina mikasika ny numerika misy fihenam-bidy be dia be ary omena tombon-dahany amin'izany ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana. Eo ihany koa ny fanohanana ireo secteur privé eo amin'ny resaka entreprise numérika ary eo ihany koa ny ao amin'ny sehatra ny public misy ny digitalisation des paiements, digitalisation n'ireny carnet pokotany ireny izay isitrahan'ny vahoaka aingaikaingana kokoa andreo fanampiana na ireo zarain'ny fitondram-panjakana. Raha eto Madagasikara manokana aloha tena mivelatra kokoa ny fampiasana an'izay teknôlôjia izay, nisan'izany ny telefona sy zavatra rehetra momba ny telefona, ny ordinateur. Na dia hoe betsaka ary ny mbola tsy manana an'izay fahefana hividy an'izay dia efa tena mivelatra be kokoa izy amin'izao. Amin'ny mampianatra anahy angamba ny ilazako anazy sy amin'ny maha-vehivavy anahy koa tena ilaina be ilay izy amin'izao fotoana izao. Amin'ny mampianatra ohatra afaka anaovana recherche via internet, les réseaux sociaux, afaka anaovana recherche documentaire, e-book na article ihany koa. Ankoatran'izay teknôlôjia afaka traiter données aingana be dia noho izany tsy voatery manoratra ela be amin'ny taratasy intsony ianao fa anaty ordinateur dia efa vita daholo ilay izy dia enregistrement facile zany. Ny tanjona n'ilay teknôlôjia amiko alohany hanamora fiainana kanefa rehefa tena hoe eo be loatra ianao dia lasa mahakamo anao ilay izy, ohatrany hoe tsy mampiasa ny sainao intsony ilay izy. Rehefa eo loatra ny ankizy na rehefa eo loatra ny ray aman-dreny mikitikitika an'io teknôlôjia io foana dia lasa mampisaraka ny ray aman-dreny sy ny ankizy ilay izy. Dia anjaran'ny ray aman-dreny zany tokony matsapa-tena hoe mety amin'ny zanako ve ity no sady mety amin'ny fifandraisako amin'ny zanako ve ity. Stand for Good dia organisation non gouvernementale na ONG izy io. Ny iantefan'ny asanay dia izahay moa zany dia ao anatin'iray hoe miasa mba hampihenana ny tsy fahaizan'ny olombelona mikirakira ny fitaovana ampiasaina amin'ny teknôlôjia vaovao ny fifandraisana. Ireo tanora no tena omenay an'izay fiofanana izay ary amin'ny alalana atrik'asa no ampianaranay sy anaovanay fizarana fahalalana. Anisan'ny asan'ny Stand for Good ihany koa dia ny fanomezana tohana ho an'ireo vehivavy manana viana ny hiavitra eo amin'ny fiainana indrindra amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovana numerika. Ary nanomboka tamin'ny taona 2024 ny Stand for Good no niasa tamin'izany mampianatra ny vehivavy ahay kirakira, ahay hanao asa fivarotana amin'ny alalan'ny tambazotra isan-karazany ary indrindra ampiasa amin'ny fomba tompon'andraikitra zany ny internet izay misy ho antsika manerana izao tontolo izao.
Amin'izao fotoan'izao zany izahay mizara ny traikefanay ho an'ny mpampianatra ho an'ireo mpanabe ahafahan'izy ireo mampiditra tsikelikely n'ilay antsoina hoe codine sy robotika ao anatin'ny programa mpampianaran'izy ireo. Ny fifananana iraisam-pirenena dia ho an'ity taona 2024 ity dia hiditra amin'ny andiany fahasivy ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny Jeux olympiques ny robotika. Ny tsara homariana tamin'ny herintaona isika dia nahazo vokatra tena tsara na tamin'ny fifananana teto anivon'ny faritry Afrika ho an'ireo Ligue des ingénieurs izay mihoatra ny 20 taona moa zany ireo tanora nandray anjara tamin'izany izay nahazontsika ny medaly volafotsy na ny vice champion d'Afrique tany Sénégal nandritra ny Pan African Robotics Competition. Fa ihany koa ny Coupe du Monde de la robotique izay nahazontsika ny champion du monde izay notontosaina tany Athènes, Grèce. Ireny dia vokatry ny fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy izay tarihin'ny filoham-pirenena fa ihany koa ny MNDPT izay nanohana hatrany teo ankilan'ny Stand for Good Madagascar nanomboka ny taona 2024. Ny vina ministera dia ametraka ny numerika manakaiky vahoaka sy manavaka toerana na saranga. Arak'izany dia tetikasa maro no natao mba hisian'ny fampandrosoana hatreny fotony sy ny miraleta amin'ny alalan'ny numerika. Ny tetikasa desima dia mampiena ny elanelana eo amin'ny fifandraisana numerika amin'ny tanan-dehibe sy ny faritra mitoka-monina. Hanampy ireo vehivavy any ambanivohitra hiditra amin'ny sehatry ny numerika izay matetika sahirana amin'ny fisitrahana ireo tolotra isan-karazany. Amin'ny alalan'ny fampifandraisana tambazotra sy ireo finday mora vidy, ny vehivavy dia afaka mianatra, manangana tetikasa ary mandray anjara bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny toe-karena. Napetraka ihany koa ireo Smart Village eny anivon'ny RRD, eny amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara izay fiara-miasa amin'ny PAM. Ity foto-drafitr'asa ity dia mandeha amin'ny herinaratra avy amin'ny masoandro. Misy ireo fitaovam-pifandraisan-davitra ary ireo teknôlôjia moderna mba ahafahan'ireo toerana lavitra mifandray, miofana amin'ny lafiny maro ary misitraka ireo tolotra ara-panjakana samihafa. Izany dia lalana iray manampy ireo vehivavy hisafidy, hiroso ary hanangana ho avy tsara kokoa amin'ny alalan'ny numerika. Isan'ny nivon'ny tetikasan'ny ministera ihany koa ny fampandrosoana ny maha-olona. Anatin'izany dia tanora mihoatra ny 5,000 no hisitraka fiofanana amin'ny fahaiza-manao numerika avolenta, hampiditra azy ireo avy hatrany amin'ny sehatry ny asa, ka ny 300 izy ireo farafahakeliny dia vehivavy avokoa. Ankoatr'izay, mapetraka ihany koa ireo digital center manerana ny renivohim-paritany ho fanitarana ny fahafahan'ny olom-pirenena rehetra, lehilahy, vehivavy, miditra amin'ny numerika, mianatra ary mandray tombontsoa amin'izany eo amin'ny fiainany andavanandro.